Fa notolorana medaly ho fankasitrahana ny asa vitany fahavelony ny gouverneur absolutoeran'ny banky foiben'ny Madagasikara Ratsahivina Tokomansa dia ny alatsinainy lasa teo no nodimandry teo amin'ny 29 taona ny lehilahy andahorantsika ny antsipiriny zay. Betsaka ny adidy aman'andraikitra nosahan'ny gouverneur absolutoeran'ny banky foiben'ny Madagasikara fony fahavelony ary dia nisy ny fanomezam-boninahitra sy fankasitrahana ny asa be vitany izany androany tolakandro. Ratsahivina dia ny 1 Desambra 2017 no nanomboka ny asa teo anivon'ny banky Foibe izy ary attaché de direction à la direction des études no asa nosahany tamin'izany. Nahazo fiakarana hatrany izy tamin'ny andraikitra izay nosahaniny ary voatendry chef de service fondé de pouvoir talen'ny CCBEF secrétaire général ny CSBF raha tsy laza afa-tsireo. Ny volana april 2012 izy no lasa talay général ny banky Foibe ary nanomboka ny 7 febroary 2012 no lasa gouverneur absolutoerana. Maro boninahitra maro ihany koa no azony nandritry ny fanatanterahana ny asany. Ny talay général ny Samifina dia nanamafa velolomanga ny sehatra arabola. Tany ampanaovana iraka tany amin'ny faritany no nahevo ny fahalasany tokoa. Mafy tokoa satria velolomanga ny firenena indrindra fa ny sehatra ny arabola ary raha mahafantatra fa itokola dia nisan'ny nanana anjara toerana lehibe tamin'izany fampiroboroboana ny resaka vola zany eto Madagasikara indrindra ny fitantanana ny banky Foibe. Hoanay ao amin'ny Samifina dia mahatsiaro very mpiara-miasa tokoa zahay ary eto zahay dia sahamilaza fa itokola atofondrano anisan'ny nametraka ny rafitra iadiana ny fampitsibola indrindra tamin'ny fotoana zay natao amin'ny secrétaire général ny CSBF azy ary nisy ny torolalana sy ny fanamariana samihafa izay nandraisany anjara tamin'ny fametrahana zany rafitra iadiana ny fampitsibola eto Madagasikara zany ary dia mbola nitomo zany fiaraha-miasa zany fonizy zao gouverneur ny banky Foibe izay nalavo azy teo am-perinasa zao. Ka heverinay fa velomanga tokoa ny firenena ary eto dia tiako ny manamarika fa tokola dia anisan'ny olona tia fiaraha-miasa ary olona tso-piainana sy manana fahalefana. Dia mitondra ny fampironana ho an'ny fianakaviana zahay. Ny razana dia hiala ao am-pasany maly rapitso amin'ny 12 ora sasany ary entina omem-boninahitra n'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana Écart Saint-Vincent de Paul Ambaton'Lita alohan'ny ametrahana azy eny amin'ny fasan-drazany eny Manjaka Ilafy.